Alléluia. Mbola faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho anio Alakamisy faraika amby 20 ny volana Septambra 2023. Ry ava malalo amin'ny Tompo, manasanao aho iara ivavaka amiko alohany anambarako ny zavatra niseho alina tao anatin'ny fitombavaka raha nivavaka izahay dia nampiseho fahitana tamiko ny Tompo. Ry havana, tena efa kaiky dia ho avy Jesosy. Mila isika tena miomana tsara fa tsy sangisangy ny zavatra ho avy Tompoko. Mila isika mifoa fa tena efa kaiky dia kaiky ny fiavian Jesosy. Ry havana, iara ivavaka aloha isika angataka ny fitarian'ny fanahy masina satria izy no patron, izy no tompony asa, fa izao dia trano fotsiny ihany izay itoerany, ary izy no angatako hiteny amin'ny alalako. Ary izy ihany koa no angatahantsika ampifoa ny masom-panahinao mba tsy isangisangy tsony isika ny amin'ny ho avy ny fiainantsika. Ry havana, iara ivavaka isika Tompoko. Ametrahantsika izao fotoana izao eo anatrehan Jesosy Tompo. Ivavaka isika. Jesosy Tompo, misaotra anao, mideranao Jesosy, ary manaja anao izay Jesosy. Tompo malala mamindra fo aminay, mamelany elokanay Jesosy, izay tsiraray avy zanak'olombelona Jesosy io. Mamelany fahotanay, mamelany tsy famendreanay Jesosy, satria anao dia Andriamanitra velona ianao, ary ho avy ianao itsara ny tany Jesosy, ho avy ianao, ary izay tsy manam-pahamasinana dia tsy hitanao Jesosy. Tompo, ho avy amin'ny sabatra ianao, fa tsy amin'ny tambitamby intsony. Tompo, efa vita ny famonjena zay nataonao ho anay tsiraray avy. Ka kehitriny Tompo dia mananatra anay ianao, fa ho avy ianao Jesosy. Ka mangataka aminao aho Tompo, manetry tena eo anatrehanao. Oka ny fanahy masinao no hiteny amin'ny alalako, ka ny nofoko dia hiena, hietry eo anatrehanao. Ka mitenena fanahy masino, raisy ny kontrola ny momba manontolo, satria fitovanao aho, mpiasanao fanahy masina, ka mitenena amin'ny alalako fanahy masino. Oka koa ianao fanahy masino no ampifoa ny olonao tsiraray avy, zay mbola matory ao anatin'ny toromasom-panahy. Jesosy Tompo, ny ranao no oka andrakotra anay tsiraray avy Jesosy, mangataka ny ranao soa Jesosy, andrakotra anay erantany Jesosy io. Jesosy Tompo, ary amin'ny anaranao no andidiko sy androako ny asa matin'ny Satana rehetra, zanatsipika zay mitady alefa ny anafikanay, dia adorana amin'ny ranao zany Jesosy, satria ny ranao dia afy mandevina, mandany ny fahavalo rehetra, ka miverina ny tany foana izany, tahaka ny lavenina, tsy manakery, tsy manapahefana aminay izany. Ka mitenena Jesosy, satria ianao l'Andriamanitra ho avy, ianao lio anjoda Jesosy io, ka oka ianao no manda afo manodidina anay tsiraray avy. Misaotra anao Jesosy io, misandrata Tompo, misandrata Tompo eo anatreny izao tontolo izao. Misaotra raha io. Alleluia, alleluia, amen. Ry ava malalo amin'ny Tompo, alina raha nivavaka izahay dia nampiseho fahitana tamiko ny Tompo. Indraindray le fahitana sehony dia tsy ataony mazava be zany, fa ataony amin'izay ahafantarako azy zany hoe mahita zany aho ilay fahitana, zany hoe eo ampandolehana mivavaka dia hitako zany hoe ny masoko mikipy, fa aseho an'ny Tompo zany zava-miafina izay tsy hitany maso, ny masotsika nofo zao zany, dia nampiseho zavatra miafina aya ny Tompo alina. Ry havana, tena efa kaiky Jesosy, efa kaiky Jesosy. Talohany izy ampiseho ay ilay zava-miafina dia niteny zany ny fanahy masina, dia tao anatin'izay no hitako zany i Jesosy zany izy io. Tamin'izy hitako aloha tao anatin'ny ilay fahitana dia tsy fantatro aloha i Jesosy ve io mitsangana hitako io zany ao An-Danitra zany
dia manao akanjo lava be zany izy ary lava tanana kosa ilay izy dia ny hitako zany misy horonan-taratasy eny an-tanany, mitsangana zany izy misy horonan-taratasy zany eny an-tanany. Hitanareo ohatran'ireny lay araka ny fiteny tamin'ny andro taloha ireny, ilay horonan-taratasy lehibe zany dia izy zany hitako fa hoe avy nosokafany zany io horonan-taratasy io. Dia amin'ny tanany ilany zany mitana ilay lehibe le mbola miorina zany fa le amin'ny tanana ilany zany ilay efa voasotona zany iny lay mbola ohatrany hoe lohany zany ny ty amin'ny tanana ilany. Azonareo angambany ny tiako ambara zany hoe ilay matevina be zany amin'ny tanany anankiray dia efa voasotona zany ilay horonan-taratasy zany nosokafany. Ry havana, ny zavatra tsapako tao anatin'ilay fahitana dia nisy tombo-kase io horonan-taratasy io talohany izy nosokafany zany. Eny tompoko, voalaza anatin'ny baiboly io rehefa aveo vakiantsika satria nomeny fanahy masina izany noho ny aveo. Dia hitako mihitsy zany ny tompo mitsangana ao An-Danitra ao dia mitana ilay horonan-taratasy lehibe izay vao avy nosokafany, vao avy nosokafany. Ry havana, mila isika mitandrina. Tamin'ny zako nahitan'io fahitana io dia tsy mbola fantatro zany hoe inona no tiany fanahy masina hambara, inona no tiany aseho amiko, inona no tiany ambara amin'io fahitana nasehony amiko io. Dia eniko zany ny fanahy masina zany mampiteny ahy hoe ohatraohatran'izao zany no teniny hoe mitomany zany ilay olona nahita hoe iza no anokatra, iza no anokatra zany ilay boky na ilay horonan-taratasy, iza no anokatra ilay horonan-taratasy. Tsy nisy hita zany no anokatra ilay horonan-taratasy na any An-Danitra na ity tany na any ambanin'ny tany, satria zany tsy fantatra ilay olona ny tomany zany hoe iza no anokatra ilay horonan-taratasy. Tsy hita zany izay hoe mendrika anokatra ny horonan-taratasy. Dia noho ny aveo ny fanahy masina mbola nampiteny ahy ihany zany hoe ny teny amin'ny alalako hoe Jesosy Kristy zany ilay lioan-joda zany, izy zany no nanokatra ilay taratasy. Ohatraohatran'izay zany no nambarany fanahy masina. Ry havana, tena marina izany. Dia ny teny fanahy masina no ny aveo hoe Apokalipsy, ao amin'ny Apokalipsy. Zay zany no fataony mba andehananay ijery ny verset izay nomeny, anamarinany ny fahitana, anamarinany izay tiany ambara. Ry havana, ao amin'ny bokyny Apokalipsy toko 5 no manambara an'izany. Eny tompoko, ary tena i Jesosy mihitsy zany ilay hitako ny tana ilay horonan-taratasy nanokatra io horonan-taratasy io. Ry havana, ho avy Jesosy, ho avy izy, kely sisa dia ho avy Jesosy. Manasanao aho iaino tsara fa hovakintsika ny teny dia azavaiko foy, anamarina ny fanahy masina fa izy mihitsy no mampifo antsika tsiraray avy. Ho azavaiko foy rehefa aveo ny teny izay nomeny tompo. Alohan'izay aloha dia mialatsiny aho satria ny papany ankizy manao travaux atao trano dia mety maheno bruit be nareo fa ialako tsindrindra tompoko hovakintsika ny Apokalipsy toko 5 andiny voalohany ka hatramin'ny farany no hovakintsika. Hovakintsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary hitako fa indro nisy boky voasoratra tao anatiny sy teo ivony, voahidy mafy tamin'ny Tombonkase 7 teo an-tanana akavanan'ilay nipetraka
teo ambony seza fiandrianana. Ary hitako fa indro nisy anjely mahery niantso tamin'ny feo mafy hoe iza no mendrika anokatra ny boky sy amany Tombonkaseny. Tsy nisy anefa tany An-Danitra, na tetỳ an-tany, na tany ambany tany, na asokatra ny boky, na nahajery azy. Dia nitomany mafy aho, satria tsy nisy hita mendrika anokatra ny boky na hijery azy. Hoy anefa ny iray tamin'ny loholona tamiko hoe aza mitomany, indro ny liona avy amin'ny fireneny Joda, dia ny solofony Davida no efa nandresy ka anokatra ny boky sy hamany Tombonkaseny 7. Ary hitako fa indro teo afovoan'ny seza fiandrianana sy ny zava-mananaina 4 ary teo afovoan'ny loholona dia nisy zanak'ondry nitsangana tahaka ny 4 voavono. Nanana tandroka 7 sy maso 7 izy, dia ny fanahy 7 n'Andriamanitra niraina akany amin'ny tany rehetra. Tonga izy ka nandray ny boky teo an-tanana akavanan'ilay nipetraka teo ambony seza fiandrianana. Rehefa nandray ny boky izy, dia niankoka teo anatrehany zanak'ondry ny zava-mananaina 4 sy ny loholona 420, ary samy nanana lokanga sy lovia volamena feno ditikazo manitra izy. Dia nivavaka ataony olona masina izany. Nihira tono-kira vaovao izy hoe ianao no mendrika andray ny boky sy hamany Tombonkaseny, satria voavono ianao, ary ny ranao no nanavotanao olona avy tamin'ny fokom-pirenena rehetra. Ny samy hafa fiteny ny olona ary ny firenena rehetra ho an'Andriamanitra. Nataonao fanjakana sy mpisorona ho an'Andriamantsika ireo, ary anjaka ambonin'ny tany izy. Ary nahita aho sady nandre feon'anjely maro manodidina ny seza fiandrianana sy ny zava-mananaina ary ny loholona ary ny isany dia alinalina sy arivoarivo. Niteny tamin'ny feo mahery izy hoe ny zanak'ondry izay novonoina dia mendrika andray ny hery, ny arena, ny fahendrena ary faherezana, ny aja, ny voninahitra ary ny saotra, ary ny zava-boary rehetra, na izay any An-Danitra, na izay ety ambonin'ny tany sy any ambanin'ny tany, na izay eny ambonin'ny ranomasina, mba amin'izay rehetra ao anatiny, dia reko samy niteny hoe ho any ilay nipetraka eo ambony seza fiandrianana sy ho any zanak'ondry ane ny saotra, ny aja, ny voninahitra ary ny fanjakana mandrakizay, ary ny zava-mananaina 4 dia niteny hoe amenna, ary ny loholona dia niankoka ka nivavaka. Amenna. Ry havana, izay ilay fanazavany fanahy masina, ilay fahitana. Dia i Jesosy no nitana ilay Horonan-Taratasy. Dia i Jona, izy no nahita ilay fahitana ny amin'ny fanambarana ny amin'ny andro farany, dia ny bokyny Apokalipsy izany. Izy ilay nitomany nanotany, izy zany. Ary Jesosy izy rery ihany no afaka manokatra ilay boky, ilay Horonan-Taratasy, dia niloza iseo eto amin'ity tany ity, efa manomboka izany ankehitriny. Miangavy anao aho amaky ny Apokalipsy 9. Eo no manambara ny amin'ny fanokafany ilay Tombonkase, ny amin'ilay fanokafany ilay Horonan-Taratasy. Dia eo no manambara ny loza izay anjo amin'ity tany ity ny Tompo. Ry havana, raha mbola nisy ny fotoana
dia ho ataoko amin'ny vavaka amin'ny alina io Apokalipsy toko fahenina io amin'ny direct rehefa mivavaka ao. Ry havana, ny tompo dia mampitandrina antsika. Izy no ilay manokatra ilay horonan-taratasy any An-Danitra. Ry havana, averiko kely ny amin'ny andininy faefatra ka hatramin'ny andininy fa-avalo ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Dia nitomany mafy aho satria tsy nisy hita mendrika anokatra ny boky na ijery azy. Hoy anefa ny iray tamin'ny loholona tamiko hoe, aza mitomany indro ny liona avy amin'ny fireneny Joda, dia ny solofony Davida no efa nahandresy ka anokatra ny boky sy ama ny Tombonkaseny 7. Amen. Jesosy zany izy no anokatra ny boky ilay nasehoany tamiko. Izy no nampiseho azy. Andiny fahenina, ny fanahy masina moa izany. Zay teneny fanahy masina eto ny fanahy masina no mampiseho zava-miafina satria tsy miteny ho azy izy araka ny teneniny ao amin'ny Jona toko fahenina ambin'ny folo raha tsy efa nahavoaray any amin'ny iray. Zay ny teneny fanahy masina eto, misaotra fanahy masina. Izy lay telo fa iray. Izy lay miasa mampiseho, mampahita ny zavatra tsy hita. Mifona aminao fanahy masina, misaotra fanahy masina. Izy no nampiseho ahy ny amin'ny zava-miafina ny amin'ny Tompo. Misaotra fanahy masina. Amen. Andiny fahenina, ary hitako fa indro teo afovoan'ny seza fiandrianana sy ny zava-mananaina efatra, ary teo afovoan'ny loholona dia ny zanak'ondry nitsangana tahaka ny efa voavono, nanana tandroka 7 sy maso 7 izy. Dia ny fanahy 7 n'Andriamanitra ny raina akany amin'ny tany rehetra. Aleluia. Tonga izy ka nandray ny boky teo an-tanana ankavanan'ilay nipetraka teo ambony seza fiandrianana. Rehefa nandray ny boky izy, dia ny ankoka teo anatrehany zanak'ondry ny zava-mananaina efatra sy ny loholona 720, ary samy nanana lokanga sy lovia volamena feno ditikazo manitra izy, dia ny vavaka ataony olona masina izany. Amen. Ry havana, ny vavaka antsika olo masina no tafiakatra any An-Danitra. No tafiakatra any An-Danitra. Ry havana, hitako ny Tompo ny tana ny boky izay wisy ny zava-doza iseho eto ambony tany. Nanokatra ny boky Jesosy, ary anomboka ny zava-doza iseho eto ambony ity tany ity. Ho avy ny loza isan-karazany, efa manomboka izany. Ka oka isika iambina tompoko. Araka ny teneniko teo hoe raha misy ny fotoana, raha omeny tompo fotoana ao dia ho ataoko ao anatin'ny vavaka en direct ny Apokalipsy toko fahenina manambara ny amin'ny nanokafany Tompo an'ilay boky any An-Danitra, ilay horonan-taratasy lehibe ilay misy Tombonkase 7 dia anambarany ny zava-doza iseho ary efa manomboka eto ambonin'ny tany. Ry havana, oka isika hitandrina mafy ary foa fa ho avy Jesosy Tompo andray antsika olony. Enganyeka tena ho tafiditra any An-Danitra tokoa isika tsiraray avy tompoko, ka tsy ho very maina foana ny andro nandalovantsika ety ambony ity tany ity. Ry havana, izay nenio raha mbola misy ny fotoana tompo dia mbola verina ety ihany aho, ary mbola mamerina ny fialatsiny aho ny amin'ny bruit ato trano ny amin'ny papany ankizy manao travaux. Izay tompoko nenio ka voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany ary fiadanana ho an'ny olona izay akasitrahany Tompo irery ihany.
amen. Veloma tompoko.